Zay misoka bava de mpanongam-panjakana ary tena mampalahelo ary maharikoriko mihitsy fa tena tsy misy fanajana ny maha olombelona intsony mihitsy satria na ny olona efa maty any am-pasana aza de mbola mikotrika fanonganam-panjakana eto Madagasikara. Mbola iverenako manokana no momba ny resaka hoe fanonganam-panjakana iny fa ny zavatra tiako tsipihina dia amin'ny mahampitsabo ny aretin'ny olombelona anay dia tsy maintsy fantarina avy aiza ny fototry ny aretina amin'ny fomba rehetra raha te hitsabo sy hamahan'ny olana fahasalamana ny olona anankiray ianao dia tsy maintsy atao daholo izay rehetra azo atao rehetrarehetra. Rehefa misy ny examen isan-karazany ahafantarana hoe inona ny fototra mahatonga an'ilay olona harary. Ka itsika iodikodina tsy iodikodina moa zany fa ahodikodina efa 5 taona zao eto Madagasikara momba ny olana zay arety mandoza ho mamiadana mamono tsikelikely ity firenentsika ity ka tsy maintsy ny voamasony mihitsy ny tsindromo naraka ny fitenenana de tsy misy solution ara-dalàna possible ialana amin'izao fitondrana tsy ara-dalàna izao. Tsy misy solution ara-dalàna, zany hoe tsy misy vahaolana araky ny lalàna satria ny lalàna efa tsy misy raha teo, efa tsy hajaina, tsy misy ny fitsarana fa namany tsy misy satria fitsarana sady tsy mahaleo tena no fitsarana voatsindry ka tsy zavatra antenainy zany amin'ny saritsary-pitsarana io raha momba n'izay resaka hoe olana amin'ny fitondrana tsy ara-dalàna, tsy tan-dalàna. Zany hoe resaka mandeha foana le resaka hoe fanonganam-panjakana nefa le fanjakana ongana aza tsy misy satria ny fanjakana tsy tan-dalàna tsy ara-dalàna zany tsy fanjakana zany. Fanjakan'ny Baro, inona moa ny anonganana fanjakan'ny Baro? Fanjakana tsy misy. Raha ila aka ohatra tsika teo amin'ny tantarany hoe olona manara-dalàna, zany hoe misy ny olana ohatry ny amin'ny fiainana rehetra na eo amin'ny fitantanana firenena tsy maintsy misy foana ny olana. Toy ny tamin'ny andron'ny tompoky Lazafy Albera nisy ny olana nararotiny sasany nanaovana nampiasana ny lalàna tamin'izany rehefa ny lalàna mampiasa azy de misy ny lalàna fa ampiasaina amin'ny zavatra ratsy. De reny tompoky lafilo Zafy Albera tratry ny empêchement reny tsy nisy kalarokalaro satria olona manaja lalàna na de filoham-pirenena ary izy tanatina fanjakana ara-dalàna izy moa no rain'ny demokrasia eto Madagasikara. Zay no laza sy rehare an'iny tompoky la professeur filoham-pirenena malagasy iny.
Ka rehefa olona manaja lalàna dia manaiky ny lalàna. Fa ity kosa zavatra olona tsy tandalàna, zany hoe nangalany an'le fahefana ara tsy ara-dalàna. Na tamin'ny taona 2021 zany nanonganany fanjakana. Eo le resaka hoe fanonganam-panjakana. Iny de tena iny hoe par définition na ny heviny tena hoe ara-baky teny no atao hoe fanonganam-panjakana. Ary fanonganam-panjakana miaramila tamin'iny. Zany herisetra miaramila. Satria naongana tamin'izany fotoana zany dia fanjakana ara-dalàna. Laha ny ara-dalàna tsy nisy alabato, tsy mbola nisy an'izany seni zany, ary fanjakana zay lanim-bahoaka akatoavin'ny rehetra rehetra tamin'izany. Zany hoe fanjakana sady légal no légitime, tsy taky izao misy ankehitriny izao. Ka raha miteny aho hoe ny analàna tsy mila ongana zany io satria zavatra tsy misy, fa analàna an'io fitondrana tsy ara-dalàna io dia amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ihany. Satria izay le ataoko hoe miodikodiny sika. Satria retsika anatenany hoe lalàna no ialany eo tsy hiala eo zany io, satria le lalàna mihitsy nefa naolany, ny violeny hatrany amin'ny tena tsy nay mainty mihitsy. Ka resaka lôzika io, tsy hoe miteny an'izany de hoe miketrika fanonganam-panjakana indray, fa resaka lôzika zany. Rehefa zavatra tsy ara-dalàna dia amin'ny tsy ara-dalàna koa ny analàna azy eo. Raha ny resaka hoe rapport de force de mazava be fa any amin'ny vahoaka ny hery. Satria araka ireny fifidianana hitantsika ireny dia fifidianana ny sesy firifiry zay teto, zavatra fanolanana sy alabato daholo no nilazana fa izao fitondrana ankehitriny zao, saritsary-pitondrana ankehitriny, saritsary-panjakana ankehitriny zao no nandresy. Fa io mibaribary tamin'ny fifidianana farany teo io ny fomba fangalaran'ity senity. Efa ely ireo no nanao fa tamin'ity izy ela nitoratorahana de tratra. Satria fifidianana communal zavatra tsy ngeza fa kely, voafaritra, mora raha maso. Fa atsika de efa mivereziny tanteraka raha vao miditra amin'ny resaka hoe fifidianana nasionaly, hoe fifidianana filoham-pirenena zany tsy ho araka naoviana no anaraka azy, fa io izy io mikatso io. Ka tsy misy afa-tsy herim-bahoaka, herim-bahoaka no analan'io teo. Satria eo indrindritsika izao. Satria milaza tsika fomba fitenenana hoe ny miaramila milanja-basy de ny vahoaka. Zany hoe raha ny tena marina zany io tafo-bahoaka io dia an'ny vahoaka, ary ny vahoaka ny tokony ho arovana io. Zay ny tena tokony ho izy, zay no ara-dalàna, ary zay no rary ny sitsiny, zay ny eo amin'ny lalam-panorenana. Ka ny fanontaniana mipetraka zany de aiza zany io fipetraka io tafo-bahoaka io? Hiady amin'ny vahoaka ve sa hiaro ny vahoaka? Apetratsika eo ny fanontaniana, samy mandinika, samy mieritreritsika fa samy olona manan-tsaina, samy olon-kendry, ary samy olona tia ny tanindrazantsika.
tsy hoe eo tanindrazana de hoe tiako koa na hoe lavitra ny tanindrazana na tsy mipetraka eo toerana de hoe tsy tian'ny tanindrazana. Samy tian'ny firenentsika daholo sika rehetra, fa izao fampiediana sy fampisaraham-bazana amin'ny malagasy na ny eo toerana na ny eo toerana sy ny any ampita, ny aty ampita, dia zavatra efa tsy rariny intsony fa tokony heritreritra daholo sika menakavy. Ka hoy teo zany zay ho ataon'ity tafy-bahoaka ity, satria tsy maintsy ho tonga amin'izay fifandonana, satria tsy maintsy hisy ny fifandonana na tiana na tsy tiana rehefa nala ny zavatra tsy ara-dalàna zany, satria tsy afaka hiaraka noviana ny manaja lalàna sy ny olona tsy manaja lalàna, ary tsy azo ekena ny olona tsy manaja lalàna no anao any laloahany anapatra ny heriny zany sy ny fahefany amin'ny olona manaja ny lalàna. Tokony ho izy raha mbola firenena manana amin'ny maizy azy zany firenena malagasy zany misy ny lalam-panorenana, dia tokony hajaina ny lalàna, fa tsisy olona eo ambonin'ny lalàna na iza na iza. Ka ny lazana fa zavatra sarotsarom-panjakana izao misy ankehitriny zao, dia tsy aivina ny zavatra mitranga erahana nahita, fa io fahefana io dia efa nalainy tamin'ny 2009 tamin'ny alalan'ny coup d'état, fanonganam-panjakana miaramila. Zay ny tena hoe fanonganam-panjakana aminy, satria ny zalahy efa mpanao ratsy mana amin'ny ratsy nataony. Ny olona rehetra raha vao mba mihetsika manakina ny zavatra tsy rariny dia efa mpanongam-panjakana daholo. Tamin'izany izy fanonganam-panjakana miaramila, ny 13 Febroary 2024, 2024 hatramin'io resaka fifidianana be ny tanàna io, mbola tsy nisy ohatr'izany hoe be ny tanàna no fidiana eo ray volana ny valim-pifidianana vao mivoaka, mbola tsy mivoaka mantsy. Ny fifidianana na embotra herintaona, asa inona loatra, satria tia nogiazina sy fehezina daholo babaisolobohitra ho alaina anaovana didiky fe daholo ny tany firenena malagasy ray manontolo. Ka tsy mila jery lavitra isika, ary tokony isaina, satria mbola tsy voaraviny zany ny olana tamin'ny 2024, mbola tsy résolu problème io, matoa mbola mitohy ohatr' zao ny savorovory politika, tsisy fitoniana amin'ny firenena malagasy. Ka ahodikodina amin'ity resaka fanonganam-panjakan'ity foana ny vahoaka, ahodikodina amin'ny resaka io foana sika, fa ny fanontaniana mipetraka dia iza marina no tena mpanongam-panjakana. Iny hidirako amin'ny Tsipriany fa faranako vetivety ny resaka zao. Ka feny voalazako teo dia vahoaka, ny vahoaka Masomandidy no adino, izy natao anjorom-bala indrindra amin'ny resaka fitantanana ny firenena malagasy, variana sy ahodikodina amin'ny resaka mpanongana sy voahongana sy anina rehetra ty foana ny resaka. Fa le vahoaka Masomandidy zay tompon'ny fahefana dia hitsakitsahina, tsy asiana asina na de kely, verezina zo, verezina fahafahana, zany hoe tsy mahazo midika, vao misokatra amin'ny vava, manao ohatr'izao ny tanana de efa migadra.
ka tsy maintsy mijoro isika iaro zay zo sy fahafahana mahamasy mandidy antsika vahoaka malagasy izay fa tsy hipetrapetrapoana satria terena isika tsy maintsy hiaritra sy anaiky ny tsirariny resaka fangalarana ny safiditsika, resaka delestage, resaka rano, resaka fiaina, resaka ty alatra rehetra ataony zalahy ty volamena manjavona de ho jerena fotsiny nefa tsika mahantra ohatr'izao ka tsy ho avelatsika itoy ohatr'izao ity raharaha fa mampalahelo fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy ty. Ny kary manao ny ataony de ny saka foana ny voabory rambo, ny zalany nefa mpanonga-panjakana efa raindahany ary tena hoe iringiriny tsy mety miova ny loha fa hatramin'izao mbola mangalatra fahefana foana amin'ny fomba rehetra dia hijoro isika ho raisina ho fanapaha-kevitra endry sy tsara indrindra amin'ity taona vaovao ity ny fijoroantsika amin'ny fahamarinana, fahasahiantsika hijoro iaro izay fahamarinana zo sy asintsika vahoaka malagasy izay iaro ny safiditsika ka dia mametraky ny mandram-peona vetivety indray fa de mbola iverenako amin'ny atsipiriany momba ny resaka fanonganam-panjakana io satria io ihany no nanodikodonana ny loantsika eto. Mandram-peona indray tompoko lasy, tompoko vavy.